vitsy izay tsy nitsahatra niakatra ny tany fidirany ankizy an-tsekoly, tsy fidirana ihany anefa fa teo ihany koa ny fiverenan'ireo efa nialan-darana. Paikady roa lehibe no tena niavaka tamin'ny fanentanana ny ankizy sy ny ray aman-dreny hamonjy ny sekoly. Voalohany, ny fametrahana ny fibeazana melon'ny sekoly na préscolaire, ary faharoa, ny fanabeazana mampiaty na éducation inclusive. Raha ny antotanisa, ankizy miisa 727 lasara hetsy no niditra teo amin'ny fibeazana melon'ny sekoly na ny préscolaire ny taona 2024, 2,757 lasara hetsy kosa zany ny taona 2024. Anana ny zaza malagasy tsirairay fiaingana tsara eo amin'ny fiainany, eo amin'ny fianarana manontolo. Ny ministera ny fanabeazam-pirenena dia manana tanjona ny ampitomboatrany ny tany fampidirana zaza 4 taona sy 5 taona amin'ny akany fibeazana na ny préscolaire. Farafahakely ny tokony hanana akany fibeazana avokoa ny sekoly fanabeazana fototra tsirairay. Ho fanampin'izany dia kendrenena ihany koa ny hanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana, izany amin'ny alalan'ny fanofanana ireo mpanabe, amin'ny fanapariahana ny fandaharam-pibeazana saza ny zaza, ary ny fanaraha-maso ny fanajana ireo fenitra takina mikasika ny fandraisana tanana zaza madinika. Raha ho an'ireo ankizy miditra amin'ny préscolaire, kilalao toy izao no tena mbola mibahana betsaka amin'ny fotoanan'izy ireo, ezahana foazana tsy kelikely ny sainy. Voalohany aloha ny sahanasa atao aty amin'ny akany fibeazana dia mikendra fivelarana feno zaza. Izany hoe ny fivelarana ara-batana sy hetsika, fivelarana ara-tsaina sy amam-pahalalana, fivelaran'ny fitenenana sy ny serasera, fivelaran'ny maha-izy azy ny zaza sy ny fahaiza-miaina. Manaraka izany fanomanana ny zaza hiatrika amin'ny fiainana ary fanomanana ny zaza hiatrika ny sekoly. Marina nefa fa ny lalao sy ny fikirakirana dia zava-dehibe ao anatin'ny sahanasa satria fandraisam-pahalalana ny zaza, azahoan'ny zaza fandraisam-pahalalana ary azahoan'ny zaza fahafinaretana no sady mampisokatra ny saina. Ary misy ny maniry ampiditra ny zanany aty amin'ny préscolaire aty, indrindra izy amin'ny fanjakana io zany dia tena mahafinaritra indreo misy préscolaire noho ny izy sisy écolage ty. Ny fahitany anazy zany dia hoe misy fiovany ny zanany na amin'ny fahendrena na amin'ny zavatra hoe misy différence niany zany mandalo sekoly sy ny beazina ao an-trano. Be tokoa ny fikarakarana ny ankizy. Ary zay mazava-dehibe ny fikarakarana ny ankizy zay dia manomboka indrindra hatrany am-boka ary apetrakintsika ny hoe hatramin'ny 9 taona. Satria eo zany ny tena hoe azo lazaina fa hoe fototra iaingan'ny maha-olona ny olona. Fa sy nateny manokana angambany ny amin'ny fikarakarana ny ankizy dia ny mbola kely izy. Hitantsika atao zany fa ny hoe ny ankizy kely izay mandalo amin'ny atao hoe préscolaire. Ary eto ny tiako hisintomana ny saintsika indrindra fa nareo ao amin'ny fitondram-panjakana dia ny hoe tsy ny fandalovana préscolaire ihany fa hatrany am-boka mihitsy ka mandra-pahaterany ka hatramin'ny faha-9 taonany izay ny tena zava-dehibe. Ny fanabeazana dia natao an'ny rehetra, tsy hanavahana an'izaniza. Io ilay antsoina hoe fanabeazana mampiaty na éducation inclusive. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, efa nampifanarana tamin'izany avokoa ireo fototra afitrasana tsangany teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Efa maro ihany koa ireo fiara-miasa natao niaraka tamin'ireo akany toy ny akany fanabeazana ny jamba sy ny akany fanabeazana ny mona sy ny marenina. Eto izao ireo mona sy marenina ny beazana sy ampianarana toy ny fanabeazana ny olon-drehetra ihany, saingy olona voaofana manokana no manatanteraka izany. Misy ihany koa ny fitaovana ampiasaina, tanjona mitovy avokoa ny fahalalana azo. Ny ankizy manana fahasembanana zany ohatran'ny ankizy rehetra ihany.
dia iny izy manana zo ohatrany ankizy rehetra izy a dia miaina ohatrany ankizy rehetra izy dia mena azy ny zoany a ohatrany ankizy rehetra manana zoany. toy ny olon-drehetra ihany izy reto. Raha ny volana jona no natokana ho ray volan'ny ankizy. Marika fotsiny ihany zany fa ny fotoana rehetra no tokony hanajany izay zon'ny ankizy izay. Ireto misy ampahany vitsivitsy avy amin'izy ireo. Mianatra, mamaky boky, miverimberina amin'ilay efa vita, lehilahy, magnano baolina. Zon'ny ankizy io dia lazaina ombien'ombieny fa hoe manana zoa sakafo ny ankizy, manana zoa hotsaboana ny ankizy, manana zoa hianatra ny ankizy, etsetra. Ary zany a dia ahafahansoavintsika teto Madagasikara. Mahafinaritra fa betsaka ny zavatra nydingana efa vita teto amintsika, tsy azo afenina zany. Ao ohatra ny mikasika ny amin'ny fanaovana vaksiny ankizy izay hentsika foana fa misy ny vaksiny herinandrony vaksiny herinandrony reny herinandro fanaovana fijerena manokana mikasika ny amin'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza etsetra. Ao anatin'ny fialan-tsasatra sika zao, mahay zary ankizy manararaotra ny fotoana ahafahana milalao, aza adiny ihany koa nefa fa azo atao tsara ihany koa ny mikaroka zava-baovao ahafahana mivelatra trano toy ny fanaovana fanatanjahantena, fianarana mozika sy ny maro hafa, fa indrindra ihany koa ny fanampiana ny ray aman-dreny.